Falmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro androany ity mbola meny tompo atsika fa atsika miaraka eto fa misara fatr'Andriamanitra tsika androany mba atonga atsika anaraka sy alala ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ijery sotra masintsika anio fototra be mihitsiny kanefa mety efa maro amintsika ny namotsitra azy. Dia atao am-bokan-jaona toko 7 no hojerentsika. Jaona toko 7 dia devaketsika andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Jaona toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Toy izao mivaky ny teny ary aminaran'i Jesosy. Nisy fariseo anankiray atao Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jiosy. Dia izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe rabi fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra momba azy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa ry Nikodemosy, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny va izy ka ateraka? Dia Jesosy namaly lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo tahaka azy, fa zay ateraky ny fanahy dia fanahy tahaka azy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feoany nefa tsy fantatrao zay aviany na zay aleny. Dia tahaka izany koa ny olona rehetra ateraky ny fanahy. Korinthiana voalohany toko 2 Epistily ho an'ny Korinto, epistily voalohany ho an'ny Korinto toko 2 andininy 12 ka hatramin'ny 9. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy tompo. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa ny lazanay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Amen. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo dia tsy mba mahay mandray izay an'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony. Satria araka ny fanahy no hamantarana izay avy amin'Andriamanitra. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra nefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy? Fa izahay faketsika rehetra manana ny sain'i Kristy. Amen. Androantsika iresaka vetikanina, iresaka zava-panahy. Dia ny zavatra izay fampizarantsika amin'ity androany ity ozy dia tena fototra be mihitsiny. Fa ohatrany hoe rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana dia iainantsika naturellement le izy amintsika ao amin'ny Kristy. Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana dia
miova mendalana entsika dia miverina olona araka ny nofo indray. Tsy haiko izay halavany ity afatry ity mety ho lavalava kely izy ity fa tsy maninona arak'izay taritany tompo atsika eo izany. Tambolohany Andriamanitra raha lasaina bavy rehefa naharin'olombelona dia ny zavatra nataony sy ny tanterahany voalohany indrindra dia naka vovotany. Dia rehefa naka vovotany izy dia niformeny iny vovotany iny dia nataony nanana formana olombelona. Rehefa nanana formana olombelona izy iny dia zao ny voasoratra hoe nofofony ny fofinaina avy tamin'ny vavorony io vovotany io. Io tany io zany efa tonga forma le izy teo fa mbola tsisy aina fotsiny. Dia nofofony ny fofinaina avy tamin'ny vavorony dia lasa mananaina ilay olombelona. Maninona moa ny olombelona no natao toy izany? Fa maninona ny zavaboary ny tsy natao toy izany? Mora kely mandray conclusion hoe satria ny olombelona nataon'Andriamanitra ambony, satria ny olombelona nataon'Andriamanitra miavaka sy sisa. Fa ny tena antony nanovany an'izay zavatra izay dia iny fehezanteny iny mihitsy hoe nofofony ny fofinaina avy tamin'ny vavorony. Zany hoe ilay olombelona ny foronon'Andriamanitra dia izay tsy mitovy amin'ny olombelona, izay tsy mitovy amin'ny créature hafa na inona lazain'ny siantifika hoe ny 5.9 ny vatantenan'olombelona ohatra misy itovizany be dia be mihitsy amin'ny zavaboary, amin'ny primate ozy izy moa fomba filaza anazy na ny 7.9 tsy fantatro ninona mety ho filaza azy dia tsy mitovy amin'ireny ny olombelona. Zavaboary samy hafa mihitsy ny conception noho ny amin'iny nambaran'Andriamanitra amin'ny Genesis 2:2 iny dia nofofony ny fofinaina avy tamin'ny vavorony. Rehefa jerena io fofinaina avy tamin'ny vavorony io dia ny dikan'io teny io amin'ny teny hébreu dia hoe roa. Inona tsara? Roa. Dia rehefa jerenao ilay dikan'ilay roa eo amin'ny baibolinao misy an'izany dia sady hitako moa zany na misy an'izay eo amin'ny baibolina tsisy fa ny dikan'ilay roa dia rivotra. Rivotra. Rehefa nanota nefa ny olombelona io roa io dia fanan'Andriamanitra io, tsy fanatsotra fotsiny io. Rehefa foron'Andriamanitra zany ny olombelona dia misy vatana izy dia misy aina izy izay atao hoe âme, ary misy esprit izy, misy fanahy izay atao hoe esprit. Ty vatana sy aina ity ity le vovotany, fa ity roa ity fanahy ity ty lay nateraka, ty lay napetraka Andriamanitra tao anatiny lay fanahy nateraky ny fanahany. Araka ao ve ahako hatreo? Lay fanahy nateraky ny fanahany. Zay mahatonga ny soratra masina milaza fa i Adama dia zanak'Andriamanitra. Satria maninona napetraka Andriamanitra tao anatiny Adama ny fanahiny. Rehefa nanota nefa Adama dia maty ny tao anatiny. Zao ny fanambaran'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana hinananareo ny voankazo, tsy ny voankazo misy poizina, tsy ny voankazo ny ratsy, tsy ny voankazo ny maninona na maninona, le voankazo tsisy olana mihitsy. Fa ny problema tao anatin'ilay izy, eny ny voankazo moa zany mety nisy olana ihany nitondra fahafatesana rabatana hoe nampatonga azy mortel. Fa ny tena problema tao anatin'ilay izy dia le tsy fankatoavany Adama sy Eva dia nitondra fahafatesana ho an'inona? Ho an'ny fanahany. Zany hoe rehefa nihinana n'ilay voankazo voarary Adama sy Eva dia maty ny fanahany, dia lasa vatana sy aina izy sisa, corps et âme. Ao anatin'io âme io misy ny toetrany rehetra, ao anatin'io âme io misy ny fisainany, misy ny fomba fanaony, misy ny mémoirany, misy intelligence, misy ny zavatra rehetrarehetra momba azy, ny sentiment sy ny sisa rehetra dia mipetraka ao anatin'io âme io daholo. Rehefa miteny malagasy hoe very fanahy mbola velona dia le âme zay no resany. Rehefa miteny malagasy hoe ny olombelona dia saina vatana fanahy dia le fanahy resany dia âme zay. Rehefa miresaka soratra masina any amin'ny testamenta taloha hoe nahoana nitoloko ato anatiko ianao ary fanahiko manantenany Jehovah fa mbola atoky azy ihany tsika, dia le âme no resany. Satria maninona? Le fanahy efa maty dia tsy ao anaty kôty intsony. Zao ny evin'ny zanak'Andriamanitra ozy Jesosy any amin'ny bokin'ny Jaona 2:7 dia ny andrava ny asan'ny Satana. Ny asan'ny Satana dia nahafaty an'lay esprit izy, lay fifandraisana amin'Andriamanitra,
lay mahatonga an'ilay olona izay nivakitsika teo ho lasa olo-pana ny olona rehetra ao anatiny io baiboly io manomboka any boky Genesis, Abrahama, Isaka, Jacob, Davida sy ny sisa, tout le monde dia olona araka ny nofo daholo. Fa rehefa tonga Jesosy dia niantondia Jesosy dia nandrava ny asan'ny devoly. Inona ny asan'ny devoly? Lay fahafatesany fanahy. Dia zao nambarany amin'izay tamin'ny Nikodemosy, zao lazaiko anao Nikodemosy. Raha tsy ateraky indray ny olombelona, tsy mahazo mahita izy mifanjaka ny lanitra, tsy mahazo mahita. Ary ahoana ny fomba aterahany indray? Dia ny finoana ny zanaka latokan'Andriamanitra, tsy finoana amin'ny saina fa finoana amin'ny fo izay asan'Andriamanitra ao anaty. Dia tonga ny processus na tonga ny fandehan'ny ina moa izy ity lalam-pamonjena amin'izay mahatonga le olona ateraky indray amin'izay dia velona indray ilay fanahy ao anatiny. Ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tsy hanasitrana amin'ny marary. Nahatongavan'i Jesosy tsy hamaolana. Nahatongavan'i Jesosy tsy hanadio ny boka, tsy hampahiratra ny jamba, tsy hanao miracle, tsy hamonjy ny Israely, tsy hamonjy ny malagasy, tsy hanafaka malagasy ao anatin'ny kizo fahantrano, tsy hampatonga ny olon'ny Kristy hanana firehareana sy hoe hanana fiainana mety tsara. Hanafitra ny olona amin'ny zavatra rehetra izay mandreraka azy. Nahatongavan'i Jesosy tsy hanome fiadanana, nahatongavan'i Jesosy tsy hanome fifaliana, fa nahatongavan'i Jesosy dia amelona indray ilay fanahy izay maty. Satria raha tsisy ny fanahy izay velomina io dia tsy afaka mihitsy isika hiditra ao amin'Andriamanitra. Izay alohan'ny famonjena. Amen. Fa ny processus ny zavatra manaraka an'ilay izy ao anatin'ilay tantara dia sao. Rehefa voatsangana ny olona anankiray, voatsangana ny fanahiny, izay ilay hoe tafiala vao amin'ny fahafatesana izy hiditra amin'ny fiainana, dia velona ny fanahy ao anatiny. Hoy ateo hoe amin'ny teny Hébreu ilay izy roa. Izay zany ilay d'origine nataon'i Jehovah Andriamanitra ao anatin'ilay olombelona. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia zao ny zavatra izay nataony ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4. Nandatsaka ny fanahy masina izy tamin'ny mpianatra, tamin'ny olona 21. Nitondra izy fahateram-baovao dia velona indray ilay ao anaty. Io nivenana maky an'izy ity mihitsy aty Jaona toko 7 ity amin'ny dikateny d'origine, amin'ny dikateny Grika. Dia zao zavatra ambarany ao anatin'ilay izy. Rehefa miteny izy ilay hoe zay ateraky ny fanahy dia fanahy, dia nidikan'ilay izy dia ilay fanahy masina ambarany dia zao filazana azy hoe pneuma. Na tsara? Pneuma. Dia zao lazay zay ateraky ny pneuma dia pneuma. Ao anatin'ilay olombelona amin'ny teny Grika ihany zany resako anao dia misy ilay hoe vatana dia aina dia fanahy, corps, âme, esprit. Ity amin'ity ity natao hoe psuke amin'ny teny Grika, fa ity esprit ity natao hoe pneuma. Rehefa jerena ao anatin'ny baiboly dia tsy mipotra mihitsy n'ilay psuke, tsy mipotra mihitsy ilay pneuma, tsy mipotra mihitsy ity iray ity. Rehefa jerenao ny baiboly dia tsy miverina tsony ny roa ao anatin'ilay izy, fa ilay fanahy psuke daholy no resahanao. Zany isaky mihetsika dia olombelona tsotra foana. Olombelona tsotra asaina mankatolalana accessible amin'ny olombelona tsotra. Olombelona tsotra asaina miaino fampianarana accessible amin'ny olombelona tsotra. Fa rehefa tonga Jesosy dia nivelominy ilay pneuma tahaka azy. Tanao ilay hoe andeontsika morona olona tahaka atsika, roa tahaka atsika ny andeha hoforontsika. Maty le roa tahaka azy dia tonga Jesosy dia namoaka le pneuma tahaka azy indray Andriamanitra. Azonao ilay izy? Fa tsy le procédure taloha intsony hoe atsangana le olona dia voafonina vavorona. Fa inona indray zavatra nataony? Nampidino ny fanahy masina. Midika le pneuma mantsy dia zao avy amin'io teny hoe pneuma io ny teny hoe pneu. Dia le pneu inona ny ao anaty pneu? Rivotra. Dia verina zany le rivotra tany amin'ny bokin'ny Genesis izay roa ny fiantso azy, fa pneuma indray izy aty amin'ny testamenta vaovao. Naverina Andriamanitra le rivotra. Azonao? Lasa ny zavatra izay nataon'Andriamanitra zany dia zao naverina indray ilay olo-panahy an'ilay olombelona. Tsy ny olombelona rehetra nefa
fa ozy izy lay filazany tsara ozy izy nambaran'i Jesosy teo hoe zay ateraky ny fanahy ihany no afaka ho fanahy. Amen. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona tsy afaka ny ho fanahy mandrakizay, fa na miaino ary ny sofiny tsy miatra ny anatin'ny ainy zany ary tsy manova ny anatin'izany. Zay mampatonga hoe be dia be ny olona miaino filazany tsara, be dia be ny olona hitoriana teny, be dia be ny olona ohatra zao fa tsy mandaitra ny anatin'izany. Tsy mampetsika ny any anatiny zany, tsy mampiova ny antom-pisiny zany, fa olombelona tahaka ny olombelona rehetra ihany izy zay mba nahita sopapa vaovao fotsiny ampatonga ny fiainany ho tsaratsara kokoa no ny teo aloha. Dia rehefa propozenao izy hoe miaraka amin'ny Jesosy ianao dia milamina fiainanao, mahazo fitahina ianao, milamina lasa milamin-tsaina ianao sy ny sisa, dia lasa le olombelona vatana sy aina fotsiny. Mahainao an'izay message izay tonga dia intéressé izy. Mety amiko zany. Ahoana ny fomba azoko an'izany? Ahoana ny fomba azoko an'izany? Ahoana ny ampilamina ny tokantranoko? Ahoana ny ampahendry ny zanako? Ahoana ny ampahafaka examen anazy? Ahoana ny ampatonga anay mba hiroborobo kokoa ny fanananay, metimety kokoa fiainanay? Zany atao hoe afatra ho an'ny olona araky ny nofo, fa tsy araky ny fanahy, tsy ilay fanahy pneuma no miresaka amin'ny pneuma hafa. Tsy ilay fanahin'Andriamanitra no mampipita message any anatin'ilay olombelona. Fa olombelona samy olombelona fampiresaka ihany. Naveran'i Jesosy amin'izay le eta mazanak'Andriamanitra ny olombelona. Zay rehetra ateraky indray, zay rehetra mandray ny fitiavan'Andriamanitra, zay rehetra mahatsapa ny asan'Andriamanitra any am-pony, dia lasa accessible ho azy ny tontolo ara-panahy. Amen. Lasa accessible ho azy ny tontolo ara-panahy. Inona le tontolo ara-panahy? Tontolo fahalalana ny fisainan'Andriamanitra, tontolo fahalalana ny zavatra materen'Andriamanitra. Ozy Paul rehefa vakitsika le Korintiana 2:2 teo hoe miteny zava-panahy aho amin'ny olona araky ny fanahy. Rehefa teraky indray ny olona dia miova ny ao anatiny ao. Dia ozy izy Jesosy miresaka ny olona araka ny fanahy ozy izy tahaka ny rivotra. Zareo maverina foana le langage rivotra, tahaka ny rivotra. Enao ny rivotra hoe zany izy zany, fa tsy fantatra hoe avaiza izy, dia andeha ho aiza izy. Tahaka izany ny olona araka ny fanahy. Miteny zavatra araky ny fanahy ho an'izay olona araky ny fanahy, fa isika tsy nandray fanahy zao tontolo zao, fa fanahy zay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra ho atsika. Be dia be ny zanak'Andriamanitra tsy miaina fiainam-panahy intsony, fa miaina fiainam-panompoana ordinaire. Tsy mitady an'Andriamanitra ao amin'ny fanahy, tsy miresaka amin'Andriamanitra, tsy manana le intimité amin'Andriamanitra, firesahana any anaty lalina, any anaty tontolo tsy hita maso tsy eno. Fa tontolo fanompoana ao amin'ny nofo no ataon'ny olona ankehitriny. Ozy atao hoe amin'ny voalohany le izy évident be. Enao mihitsy hoe miaino afatra ianao dia enao Andriamanitra miresaka aminao. Enao hoe mivavaka ianao, vita ny vavaka dia mahery ianao. Enao hoe avy mihira ianao dia enao mihitsy hoe misy zavatra mipasy aminao sy Andriamanitra. Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, miverina ao amin'ny ara-nofo indray le olombelona, miverina amin'ilay mahazatra azy indray isika olombelona izay efa nateraka ao amin'ny Kristy, dia lasa manompo amin'ny fahazarana fotsiny tsika. Lasa mivavaka amin'ny mpahazarana tsika. Lasa mivavaka isika satria misy mijery, lasa mivavaka isika satria misy mandinika, lasa mivavaka isika satria lasa misy manontany efa maninona ianao no tsy manao an'izao tsy. Zasa ianao rehefa nateraka indray ao amin'ny Kristy dia zavatra tian'Andriamanitra iainantsika dia olona miaina tontolo ara-panahy. Amen. Tontolo ara-panahy. Jereo tsara fiainan'io Jesosy fa io no tena olona araka ny fanahy. Fa mandehandeha eny io, tsisy mahafantatra mihitsy ny fiainany, tsisy mahalala mihitsy mandeha eny fotsiny izy tsy vakiloany amin'izao fiainany ara-nofo izao. Misy an'le teny haitsika tsara mihitsy no amin'ny boky Lioka 2:7 zanak'olona tsy manana dia izay andriny lohany ary. Fa ny zavatra mihodina ao anatiny dia tontolo ara-panahy foana, ary izay no tian'Andriamanitra hiainantsika. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fahateram-baovao, tsy mijanona fotsiny hoe za andeha ho any an-danitra,
fa raha vao tsy miaina amin'ny tontolo ara-panahy isika dia tratran'ity zao tontolo izao ity, voatsindry zao tontolo zao isika ary influencer zao tontolo zao ny fisainantsika, dia tsy manana ny sain'i Kristy tsika. Nefa zany tenenin'ny Paoly eto hoe tsika dia manana ny sain'i Kristy. Zay olona araka nofo izy tsy mahay mandray izy amin'ny fana. Ny fanan'Andriamanitra miresaka ary fanan'Andriamanitra mampahery atsika. Tsy ainy amin'izao fiainan'izao, fa isaina ny sitrapon'Andriamanitra, isaina ny fihevitr'Andriamanitra. Ahoana ny ampatonga androso amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Fa raha zay resaka sakafonareo tsisy olana fikarakarako an'izany. Rehefa mandeha araka fanahy isika dia Andriamanitra mandray an-tanana ny araka ny nofo eo amin'ny fiainantsika. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy ny Jesosy ny olona miainy amin'izay hoany, ny mpianatra matahotra ny amin'ny mofo. Hoy izy Jesosy ny resaka dia mandeha hoe mitandreminareo ny amin'ny masirasira fariseo. Dia izy mpianatra ny amin'ny tsy nitondrantsika mofo angamba ny teninany an'izany. Hoy Jesosy hoe mbola tsy azonareo ihany ve ny resaka? Hatr'izay ela zay ny rahantsika. Mofo firy moa ny nentinareo. Nareo tsy nitondra akory fa tany le boaikely riny nalaina le mofo. Navokisantsika olona tsombo 5,000. Firy ny ambiny? Izy mpianatra mofo 5 sasandrandroa. Firy ny ambiny? 12 spika. Ata amintsika le nanao mofo mirakla mofo indray ho an'ny olona tsombo 4,000. Nakifiry le mofo 7. Firy ny ambiny? Saditiko le ambiny. 7 spika sa 7 spika. Dia mbola inona indray ny atahorana? Mbola inona indray ny anahina? Isika dia mila mahatsapa ary mahafantatra fa tsy an'ity izao tontolo izao ity isika. Fa rehefa an'izao tontolo izao ianao, dia hoy isy ilay soratra masina milaza hoe izay araka ny nofo dia tsy afaka ny halala ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatry izao tontolo izao, fantatry ny olona ihany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy manana akse izy, tsy manana fahafahana izy. Raha vao misaina ny ao amin'ny nofo isika, raha vao misaina ny atsika isika, dia misy masom-panatapinao. Le sistema zany ohatran'izao, na ianao mahiratra ara-panahy dia jamba ara-nofo, na ianao mahiratra ara-nofo dia jamba ara-panahy. Rehefa iny ianao no mahiratra ara-nofo, rehefa be kôtikôty be ianao, rehefa be kajikajy ianao, rehefa be analizy, rehefa mandinika foana hoe ahoana mifandeha zao dia ahoana mifandeha zao. Misy le olona tsy manaiky iray mihitsy raha tsy azony ny zavatra anankiray. Tsy manaiky zany izy rehefa resana, tsy afaka ny anaiky an'izany. Azo zafao tsara aloha zay avo manaiky. Ahoana ny nahatongavany teto? Ahoana fandehan'izany aloha zay avo manaiky. Sasenao no fironina olona araka ny fanahy. Hoy izy sotra masina milaza ny atao olona araka ny fanahy dia misaina zava-panahy. Hoy izy Jesosy miresaka, hoy izy ny apôstôly Paoly miresaka saina zavatra ny ambony. Fa tsy ny eto amin'izao tontolo izao, fa efa maty ianareo. Kolosianina 4:7 misy an'izany. Manomboka amin'ny 9:2, saina zavatra ny ambony. Fa tsy ny eto amin'ny tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Ny fiainanao dia tsy takatry ny saina. Amenna. Raha olona nateraka indray ianao fiainanao tsy manaraka lojika. Amenna. Ny rivotra tsy manaraka lojika, tsisy olona mahita lojika an'io zany. Na anao inona izy, na anao inona, tsisy afaka miprevoir hoe zao ny atao. Ny meteo raha tsy vitan'olombelona mikajikajy an'izany, fa mba azony atao fotsiny mba indray mandeha ao anatin'ny anankitelo na anankidimy mba manazava hoe ohatra zao fandehan'io rivotra io. Ovintsika le ny andro cyclone iny. Tsy hita mihitsy le izy hoe lasa izy ary. Nefa ny olona efa mampitahotra be mihitsy hoe izy cyclone faran'izay ngeza rehetra. Ny rivotra tsy azonao eritreretina mihitsy hoe ahoana na ahoana ny momba azy. Dia tahaka izany ihany koa fiainanao raha lasenam-bavy. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao, satria miafina izany ary nafenina izany. Miafina izany dia nafenina izany. Inona ny antony ahatonga antsika tsy fantoka ny amin'izany?
atonga antsika tsy orina ny amin'izany fa ny eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra no mandrindra sy mandamina ny amin'izany. Averiko foana le havatra hoe jereo ny tantaran'i Jesosy, jereo ny tantaran'ny apôstôly. Tsisy mandeha lôjika zany ny tantaran'ireo rahalahy reo, tsisy zavatra hitanao manaraka lôjika zany eo. Fa Andriamanitra mandrafitra tsy kelikely arak'izay ilany azy. Ianao mety mieritreritra hoe miarovana foana rehefa miaraka amin'Andriamanitra, ozy Andriamanitra tsy voatery. Jereo zao avela korzalahy mono Stefana, maty Stefana. Zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, mila azo moa zany le fomba fisainan'Andriamanitra. Fa fomba fisainan'Andriamanitra ny azy dia ho an'ny eglizy foana fa tsy hoe ho an'ny olona. Ho an'ny olona individuel, ho an'ny sambatan'olona. Tena vao tsy misaina araky ny fanahy isika fa araky ny nofo, dia misy mirevolta foana ny anatintsika. Satria maninona tsika fa manana ny planintsika, tsika manana ny fihevitritsika. Ozy izy Jesosy manambara, tsy fantatrao na lalany, dia tsy fantatrao izy afaiza. Iza manana lôjika hoe ahoana natonga anao vovonjy. Tsangano ny tanàna dia avy mijoro vavolombelona eto. Hoe ny arako tsara mihitsy ny fiainako a. Ohatry zao natonga an'iny a, efa hitako mihitsy ny eo amin'izao ako ny vovonjy fa. Transay. Iza mahita lôjika hoe maninona ianao ny eto androany, avy mijoro vavolombelona. Dia tantara ho eto hoe fa maninona ianao no eto androany. Aza vao hoe fa maninona ianao no eto. Fa maninona tsy rahavavinao no eto androany. Fa maninona tsy tantinina anareo na dadafara anareo fa ianao no eto androany. Tika zay tsy fantatrao na avaiza ianao na avaiza. Zany ny olon'i Kristy tsy fantatra hoe avaiza na avaiza fa dia ho fotsiny izy aloha androany. Dia tsy fantatra na hoaiza na hoaiza fa ny tompony mandamina. Ary ny rivotra tsy mieritreritra mihitsy hoe ahoana aiza ny lalana mapety ako, aiza ny asoa, aiza ny mahatsara atsia, tsy zany ny asan'ny rivotra. Fa ny rivotra dia mandeha arak'izay fironany fotsiny ihany, arak'izay andefasana azy fotsiny ihany. Dia tahak'izay ihany koa isika rehefa ao amin'ny Kristy. Tsy ten'Andriamanitra itsika hiainy amin'ny zavatra izay tsy ananantsika fahefana. Rehefa miteny izy miariarena ho anareo any an-danitra ny amin'izay tsy misy kalalao sary fesina manimba sy mpangalatra manamtrano. Satria ianao tsy manana fahefana na inona izay anananao eto ambonin'ny tany. Dia fotsiny io aloha androany. Ndrapito tsy fantatra, ndrafakapito tsy fantatra. Toy izy Andriamanitra fa maninona no miainy amin'izay tsy ananana contrôle. Ozy izy Jesosy milaza hoe fa ianao na manahy arangahy ianao mahay mampitombo 2 cm volondohanao. Ianao nga mahay mahafotsy sy mahamainty an'io volo io. Ianao nga mahavita manao na inana iny. Dia raha ny zavatra kely sy bitika tahaka izany tsy anananao fahefana. Nahoana sakrifienao fiainam-panahinao. Ibanjinanao sy ijerenao zavatra ara-nofo izay tsy anananao fahefana. Raha sokafantsika amin'ny masom-panahintsika dia misy fiadanam-po mitoetra ao anatintsika ao. Miteny zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy. Ny olona araky ny nofo tsy afaka hiaino an'izany. Fa ny olona araky ny nofo ataovy amenina fa mahomby ianao androany. Ilay zavatra nangatahanao tsy azonao elabe zay, manomboka androany misokatra ny lalana. Charnel zany ara-nofo zany. Tsy ananan'olombelona fahefana zany. Raha vao variana amin'ny zavatry ny nofo isika dia mikipy io masom-panahintsika io. Tsy mahita io. Tsy mahita io ny zavatra izay ataon'Andriamanitra. Ary ny problema rehefa tsy mahita io zavatra izay ataon'Andriamanitra dia mitovy mihitsy amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Misotro-pisotro-panahy, mihinana fihinam-panahy, fa ny ankamaroany dia tsy nakasitran'Andriamanitra, ary ny ankamaroany dia ripaka tany an'efitra. Sasy ianao olom-bovidy, olom-bovonjy, olona natsoan'Andriamanitra ho an'ny tenany. Natsono inona, natsono vavolombelona, natsono vavolombelona dia tahaka ny ahoana izany vavolombelona zany, olona araky ny fanahy zany. Olona natao hisaina zava-panahy zany. Olona natao hibanjina an'Andriamanitra zany, hibanjina an' Jesosy. Zay le afatra ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe ahitsano zay rehetrarehetra miazona antsika. Reo eta-mavesatra rehetra miazona antsika, fa raha vao miazona antsika ny eta-mavesatra dia lasa olona araky ny nofo isika. Firifiry amintsika tsy manana contrôle amin'ny zanany, fa mbola io zanany io ihany mampiasa saina andro manala. Efa tsy ananana contrôle.
Ny vava fotsiny miteny Jesosy eo, omeko anao. Rehefa mandeha le iray, omeko anao. Fa tapitra ny hira dia miverina laina indray le contrôle. Fa rehefa miazona an'iny ianao dia mandeha araka ny nofo ianao zay. Rehefa mamotsitra an'iny ianao dia mandeha araka ny fanahy ianao zay. Ianao tsy afaka nianana hery hamotsitra an'iny raha tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha tsy mitady azy ao amin'ny tontolo izay misy azy. Nefa ny tontolo izay misy azy efa nisokafany. Ozy izy filazan'izay mifakitsika teo hoe rehefa teraka indray ny olona dia mahita ny fanjakan'ny lanitra. Ary rehefa teraka indray ny olona dia mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Midira ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy Kristy dia tahaka ilay samby fiara ny Noa. Tonga atao amin'izao tontolo izao mamely an'izao tontolo izao ny rika, ny rano sy ny sisa. Fa izay rehetra niditra tao anatin'ilay samby fiara ny Noa dia miainy fotsiny feo an'ny ranonorana. Dia makafi, dia miala sasatra, dia mipetrapetraka ao anatin'ilay samby fiara. Mandrapitsahatra io ranonorana io, dia mandrapipetraka ilay samby fiara teo tendrombohitra Ararata. Dia mivoaka fotsiny Noa rehefa avy eo. Afaka herintaona. Dia tahaka izay ihany koa fiainantsika. Izao tontolo izao tsy maintsy miogaoga, izao tontolo izao tsy maintsy manao zavatra be lehibe. Fa isika mila mitoetra ao amin'ny Kristy. Ao na fomba fitoerana ao amin'ny Kristy ilay fiainam-pana. Tsy mibanjina ny zavatra aranao, tsy mibanjina ny tontolo hitamaso. Fa raha vao mibanjina ny tontolo hitamaso ianao dia ireo no hibaiko ny fisainanao. Ireo no mibaiko ny fisainanao. Jirama no mibaiko ny fisainanao. Telma no mibaiko ny fiteninao. Fitondram-panjakana mibaiko ny alehanao. Dia inona maha-olom-panahinao amin'izany? Nateraka indray fotsiny le fanahy dia miala sasatra ao anaty. Miandry ny fiavian'ny tompo. Dia miaritra ny mafy rehetrarehetra. Tsika inge afaka nitratra ny zavatra be dia be fa ao anatin'ny fiainantsika, ao anatin'ny fotsika misy fiadanam-po. Ny zavatra ivelany tsy hanananao contrôle. Fa ny ao anatiny ao afaka ny toetra isika, afaka ny aharitra isika, afaka ny afahatra isika, afaka ny tsy horeraka isika, afaka no normal tsara ny fanteranao fa tsy antitra alohan'ny fotoana. Ny volonao mba mainty tsara aloha dia zay vao mefotsy manaraka ny normal fa tsy fotsy alohan'ny fotoana. Noho ny amin'ny fiasan-tsaina, noho ny amin'ny fahaverezan-kevitra, noho ny amin'ny firondrony ranobe sy izay fitraika an'izany. Ity zao tontolo zao ty tena milazanao aty zao tontolo zao ty tsisy vahaolana zany tsony ho an'ity. Tsisy tsony. Samy miandro zay gadonany eo fotsiny sisany. Raha fotsy be verlona daholo mponiny eto zao. Tsy manan-kery itadiavana solution tsony fa dia miandro zay iverenany eo fotsiny hoe izy any anatitra an'le lonako. Zay sisa. Tahak'izay ty zao tontolo zao ty tsisy solution intsony. Tsisy. Tsika mahita zavatra be dia be ny fiovaovan'ny toetrandro. Vao manomboka io tsy solution zany amin'io fa dia miandry fampiteny sy faravany ty zao tontolo zao ity. Raha vao laraka ny nofo isika dia ironany amin'ny zavatra ny nofo. Iaraka imenimeni, iaraka hitarainy. Ary na tsy memenina ary ianao ny fonao memenina. Vavanao no azonao skotsena mandritra eo fotoana fohy. Io koa tsinona tsy anaiky mandrakarivo skotsena foana io zany. Raha tsinona kosahany foana. Ndefitra foana avy. Rehefa tsy ho laraka fanahy ianao tsy manana fifehezana zany. Tsy manana, tsisy contrôle. Zany no ilaina fifadikanana. Fantatro ny ilana fifadikanana. Ny ilana fifadikanana tsy hoe mety le tsy mihinan-kanina. Hoe lasa matanjaka be Jesosy raha vao tsy mihinan-kanina vatako. Tsy an'le izy. Fa ny tena ilanana izy iny ananao fotoana ibanjinanao an'Andriamanitra. Azonao? Ao anatin'ilay fifadikanana ohatra zany hoe fatihanana 2 andro ianao na fatihanana 3 andro dia mandritra ny vanim-potoana iny mitsatra tanteraka ny amanao. Mitsatra ny amina, tsy mieritreritra zavatra hafa izy, dia mibanjina an'Andriamanitra izy, dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra ao anatiny ao izy, dia tsy mahita zavatra hafa intsony izy fa ao amin'ilay tontolon'Andriamanitra dia ao izy matsiaro ny asan'Andriamanitra ny anatiny amin'izay. Zay ny antony ilana fifadikanana. Zay ny antony ilana vavaka maharitra.
fa misy olona na dia vavaka maritra ary dia mbola ny problema ny ihany ny tany saina Jesosy io dia tahe mihitsy izy ao dia tahe mihitsy dia izy ny hery tompo tena efa makaly mandreraka tsy zava-panahy zany tsy olona araky ny fanahy zany ny olona araky ny fanahy manapa-kevitra mihitsy mampangina ny nofony any anatiny dia miresaka amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy dia na iresaka ary izy mikasika amin'ny problema dia nizao ny ambarany Jesosy eo marina fa tena misy ny olona marina fa marary marina fa manindrona ny aretiko marina fa izao fa za te ahitanao ao amin'ny tontolo ara-panahy za te aheno ny asanao any anaty foko any za te hijery anao za te alala misy kokoa momba anao dia hitanao fa zava-poana daholo ny zavatra rehetrarehetra manomboka mahiratra ny any anaty manomboka mahatsapa rena ry Paoly mihira ny anaty prison reny ingy mora mitantara an'izany eto dia hoe dia nihiry izy mamaky teny ianao dia nihiry izy nihira fiderany Silasy voagadra ny tongony bloky hazo afaka asiana émotion mihitsy n'le izy ry havana fa tsy évident nge zany enao olo-pirenena Romana ohatrany enao zany manakaja enao zany ambassadeur nefa enao gadrain'ny olona amperahany amin'ny valalabe mandry dia nefa enao manana zo dia nefa izy tsy tahitra mihitsy miatrika an'izany misy fotoana mieritreritra an'io Jesosy hoe tena faran'izay sarotra ingy zany hoe enao manana ny hery rehetrarehetra ao anatin'io vatantenanao io tsy mila mitsoka akory enao dia menjera ny miaramila dia amin'izao mila kopahana palitao fa ny anazy miresaka fotsiny hoe iza ny tediavinareo fa tonga dia toran'ireo mba limity avy any aminy ary natorana an'ireo fa tsy maty mba mifera fotsiny aloha torana ihany aloha iza ny tadiavinareo fa eo anatria le mpisambotra dia manaiko hoe sambory dia gadrao dia kapoy dia alao etiko ty azo fijaliany ty dia fa tsy ho rehefa aveo dia alao baraka dia roray dia ataovy daholo zay tianareo rehetrarehetra zay mety amin'ny sainareo rehetra ataovy daholo nefa za manana pouvoir tsy mila miteny akory dia feno anjely tsy omby alinalina navitra eto ary tsy mila anjely akory ary navitra eto fa afaka aripako amin'ny teny raim-bavako fotsiny nareo rehetrarehetra mba mifanjakana rehetrarehetra nareo reo fa za tsy hanao ninina zany eny tena atao hoe hery ny atao hoe hery nge tsy mamono olona hoe resiko daholo ny vahoaka rehetrarehetra fa ny atao hoe hery za manana fahefana amely anareo fa za tsy amely anareo ny atao hoe hery za manana fahefana amely anareo fa avelako nareo amabo ary le izy tsy sangisangy ohatran' le papasy zazakely dia meny zazakely tototra kay marary be tsy le ohatran'izay le izy tsy sangisangy fa tena marary tena ratra tena miatra manaina fa manana hery izy andavana zay le hoe mandany tenany azonao amin'izay ndika le mandany tenany tonga dia lavina ny tena hoe za manana hery anoherana anareo fa tsisy mihetsika eo sambory dia ataovy amiko izay tianareo rehetra dia vonovonoy ratraratra ao apotipoteo vatako tsisy olana alefaso daholy ataovy hatramin'ny farany izay tianareo fa izy zany hery zany satria izy olona araka ny fanahy ny situation mety tsy io fa za senao ampatsahivy ny sotra masina androany ary ampatsahivy ny tenin'Andriamanitra fa miresaka zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy ao izy zay ny ambaran'ny Paoly inona ny tsy ambaratelo amin'ny Paoly olona araka ny fanahy izy manana ny sain'i Kristy dia afaka nandefitra ny zavatra rehetra izy satria izy mieritreritra fiangonan'Andriamanitra izy mieritreritra izay miaritra ny fahoriana mba ho famonjena anareo aminay ozy izy fahalemena fa aminareo ny hery rehefa malemy zay dia mahery nareo rehefa migadry zay tondra fampiononana ho anareo zany dia rehefa mionona nareo dia mionona ihany koa zay dia manaiky izay katray manaiky izay amin'ny tsirariny manaiky izay ny tsy fananakanina manaiky izay ny tsy fisindrano manaiky izay ny zavatra rehetrarehetra nefa izay manana carrière zay olo-pirenena Romana zay afaka nanana carrière tamin'ny fariseo anay
zay manana-pahaizana, zay manana diplôma, raha ndeha hitady azy zay zao de zao tonga de mahazo de lasa mpanan-karena. Fa tsy miditra amin'izany zay satria zay olona araky ny fanahy. Raha lasa nabavy tsy CV fotsiny ilay olona zanak'Andriamanitra nateraka indray. Tsy hoe niova fotsiny ny antom-pisiko lasa ohatran'izao, lasa ohatran'izao noho ny amin'i Jesosy de mijanona treo, fa ndao hiainana le izy. Ndao hiainana le izy, ndao hiainana ny fanambarana zay resahan'ny soratra masina hoe ny olona araky ny nofo tsy mahay mandray izay amin'ny fanan'Andriamanitra. Fa ny olona araky ny fanahy dia mahafantatra ny zavatra rehetra. Mahafantatra ny zavatra rehetra. Ny olona araky ny fanahy mahalala ny zavatra zay mitranga ankehitriny. Dia maharitra izy ao anatin'izany, dia mitombo izy ao anatin'izany, dia faly izy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay mety mbola mitranga sy mety mbola hiainany. Eda amin'ity zao tontolo zao edy. Tsy fantatro zao tontolo zao isika. Tsy hainy isika. Mikajikajy atsika hoe mpivavaka ohatra zao, le mpivavaka hafa mifatany fa tsy hainao. Amen. Le mpivavaka hafa mifatany, le mpivavaka hafa mifanaraka mikajy sy mifanaraka amin'ny heritreriny, fa zasy hainao olona araka amin'ny fanahy. Tendao andeha araka an'izay. Avela Andriamanitra hiainy amin'ny nofo-tsika. Ny vorona raha-tsy olona araka amin'ny fanahy. Fa ozy izy sotra masina inganareo fa nahita an'ireny ka nienjera. Hoe nisy fody lamena tonga dia tsatoka tamin'ny tany. Matin'ny anohanana hony. Rainareo izay any an-danitra io izy tsy mamela ny rino ravarava fotsiny amin'izao. Io zao tontolo zao io misy ny atao hoe écosystème io moa zany. Tena mahavarina ny équilibre-n'izy io. Fa Andriamanitra mihitsy mametraka an'le izy hoe ity ny zava-boary zay ny foroniko dia misy zava-maitso be deabe eo dia misy zava-maniry be deabe eo dia zao mba tsy ho rakotro ireo zava-maniry be deabe ireo ty tany ty ka lasa jungle dia asiko biby mpihinana zava-maitso eo. Dia feno biby eo mihinana zava-maitso mitazona an'le équilibre. Azonao zay aloha. Dia rehefa aveo indray mba tsy ho lany le biby mpihinana zava-maitso daholo indray le zavatra rehetrarehetra maitso era zao tontolo zao, dia asiko biby indray eo mpihinana an'ilay mihinana zava-maitso. Dia misy équilibre foana eo amin'izao tontolo zao. Ny ato mihinana ny ato, ny ato mihinana ny ato, lany indray ny ato dia maniry indray le zava-maitso, dia misy mihinana indray, dia misy mihinana miodikodina ohatran'izay daholo le izy. Dia Andriamanitra zany no mikontrôle an'ilay zavatra rehetrarehetra dia nandritra zay fotoana rehetrarehetra zay. Tsy mety rava mihitsy le cycle. Tsy mety rava mihitsy le cycle fa miodina araka ny tokony ho izy eo foana. Dia eritreretinao amin'izany hoe zany ny Andriamanitra zay tompontsika ary tsy vita amin'ny tompontsika fa velona ao anatintsika tsirairay avy. Zany le Andriamanitra samy laza hoe aza manahy izany ny amin'ny fiainanareo, aza manahy ny amin'ny sécurité anareo, aza manahy ny amin'izay hoaninareo, aza manahy ny amin'izay zanakareo, aza manahy ny amin'izay ohatran'izao, ataovy zay tokony ho atao. Fa tsy asiana fanahiana, fa zavatra tokony ho iahitsika foana. Dia zava-panahy, amen. Ny fiainam-panahintsika any foana kontrolena, any mila jerena foana. Manahoana fifandraisako amin'Andriamanitra, manahoana fisaintsainako amin'Andriamanitra, raha rava ny fifatoako, raha tatoato varim-barina ny amin'ny fiainako. Oza hoe vao varim-barina misy équilibre foana zany le izy. Na masonao ara-panahy mahita, na masonao ara-nofo mahita. Raha vao ianao mahita problema foana masonao ara-nofo akipio iny, dia sokafo masom-panahy. Raha vao matahotahotra matetetika, nofo mahatonga anao matahotra. Zay midika fa olona araky ny nofo ianao. Ary rehefa olona araky ny nofo ianao dia tsy mahita ny zava-panahy amin'Andriamanitra. Manandrama nge rehefa ianao ilay mangovitra iny mivavaka sady mivavaka ianao tsy matahotra be. Ay dia ahoana zany zao leo tsy ao mihitsy ny lohanao. Satria tsy misokatra amin'ny masom-panahy. Fa rehefa misokatra amin'ny masom-panahy, na misy mandondona ary hoe oh Dieu avy mamanareo, tsy isy taitra zany eo. Fa rehefa ny olona niaraka ny nofo na olona natitra zavatra tsara, oh Dieu avy mamanareo, izandray zany sao dia ianina. Ay sao dia ianina ary zany misy karazana olona folo mivezivezy ao anaty sainy ao. Imagination. Olona araka ny fanahy isika. Fandalovana fotsiny ty zao tontolo zao ty ho an'ny olona araka ny fanahy. Ny olona araka ny fanahy dia misaina zava-panahy. Ny olona araka ny fanahy dia mihevitra zava-panahy.
ny olona araka ny fanahy dia fanahy no mitondra azy. Ary Jesosy dia nety fanahy ho any anefitra mba ho alainy devoly fanahy. Nisy fanahy mitondra azy. Hitanao na any amin'ny problema ary. Ianao tsara zao zavatra lazaiko anao zao. Na any amin'ny problema ary. Problema nge ny hitan Jesosy tany anefitra. Fa fanan'Andriamanitra no mitondra azy. Dia tsy matahotra izy miatrika an'izany. Davida hiatrika loha saha aliko ny fahafatesana. Fa hoana nambarany amin'ny Salamo faharaka 3:20. Tsy atahotra ny loza satria ianao no aniko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao reo mahafatahotra. Mamoaka diloilo lohako ianao kapokako feno dia feno. Entiko fahasoavana sy famindrapo manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetrandro lava ohatran'i Jehovah. Zany Davidy zany avako tsy olona nateraka indray ao amin'ny tompo zany. Fa olona mba nomena fanahy masina temporaire fotsiny ihany. Nandritra vanim-potoana fotsiny ihany. Hoentiny manjaka fotsiny ihany. Sasenao mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Sasenao olo ny fanjakan'ny lanitra. Da ho andeha araka ny fanahy. Dia tsy hatateraka filany nofontsika. Farany indrindra dia farany inafo zany filany nofo zany. Reo zavatra tiantsika atao rehetrarehetra reo. Le vava te himemenina iny filany nofo nge reny atao hoe filany nofo e. Averiko hoe tsy te hina mofo gasy ny atao hoe filany nofo. Za zao noana, tsy filany nofo zany, tsy filana ratsy mihitsy zany. Fa ny atao hoe filany nofo dia le zavatra rehetrarehetra izay tianao atao, izay tiany nofonao atao. Izay tiany sainao tanterahina, nefa fantatry ny sainao fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatrao raha vehivavy fa tokony anaiky vadinao ianao fa filany nofonao, sa be diplôma no izy. Ny filany nofonao dia miteny. So manaiky an'izany. Nefa fananao mahafantatra fa tokony anaiky ianao. Mandeha anaraka ny fanahy. Dia tatinao zay rehetra mitranga eo. Mandeha anaraka ny fanahy dia faly ianao ny amin'ny fiainanao. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy mitsiriritra ianao fiainan'olona. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy mialona an'izanizy ianao. Mandeha anaraka ny fanahy dia feno fifaliana ianao. Azonao ilay mandeha anaraka ny fanahy. Jeren'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Izay niaritra amin'ny fanaratsiana. Tsy nitandroenatra ozy izy. Mba ho fifaliana ho antsika, mba ho voninahitra ho antsika. Le araka ny fanahy, afotsoro daholo ny ota izay matetika mahazo antsika. Ny filana rehetrarehetra, afotsitra daholo zany. Izay azo saina atao ihany dia izay ny atao. Tapitra vita saina, hatro ihany ny vitanay. Ambiny an'i Jesosy. Faly amin'izay zay. Tsy manohatra an'Andriamanitra, efa manaiky izay tiany rehetrarehetra eo. Izay natao hoe mandeha araka ny fanahy. Izay natao hoe olona araka ny fanahy. Nateraka indray tsika dia mandeha araka izay niterahana antsika izay. Amen. Taontsika hitsangana dia efa afaka ankehitriny. Misy olona roa ao anatinao. Ny anankiray zanaky dada sy neny, vatana sy aina. Ny anankiray zanak'Andriamanitra. Safidinao ny mandeha araka ny fandehan'ny rivotra, na mbola handeha araka ny fanaon'olombelona. Raha mandeha araka ny fanaon'olombelona ianao dia hiaina tahaka ny olombelona. Hiahy ny fiainanao tahaka ny olombelona. Raha hiaina tahaka ny zanak'Andriamanitra ianao dia hanana ny sain'i Kristy, dia hanana ny fihevitry Kristy. Samy mivavaka ankehitriny. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.